Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia sary mahafinaritra tany amin'ny nosy larino tany izy ity kanefa malagasy no mandray anjara dansa sportif resaka dia zany no omenanao sary mahafinaritra na rafitry ny namana Andry Tina Patrika izay faninanana tatsy amin'ny nosy larino izay andiany faraka ambin'ny folo amin'ny festival Vita Dance izy ity izay nandraisan'ny malagasy anjara tsara ny vokatra ho an'ny malagasy aloha satria dia nahazo medaly volafotsy sy medaly alimo sika nandritra ity faninanana ity ka hoentina aminao antsara ary ny zavatra nisy tatsy amin'ny nosy larino tamin'izany fifaninanana izany. Tsy nitsangamenatra ny mpandihy malagasy nandritra ny 11e festival Vita Dance izay nitanterahana tatsy amin'ny nosy larino ny 8, 9 ary ny 10 Mey lasa teo. Medaly volafotsy sy alimo no azon'ny mpandihy malagasy. Firenena maromaro no nifaninana tamin'ity hetsika ity izay nahitana ireo mpandihy avy atsy Afrika Atsimo, avy any Frantsa, Maorisy, La Réunion ary isika malagasy. Misy karazany maromaro ny hetsika nandritra ity fotoana ity. Teo aloha ny fifanana avolenta izay nandraisan'ireo mpandray anjara rehetra anjara. Faharoa dia ny faninanana mandihy eo amin'ny danse sportive latine sy ny fampisehoana démonstration izany. Mpandihy dimy mianadahy avy eo amin'ny conseil indépendant de Madagascar no nisolitenan'ny malagasy. Teo amin'ny faninanana olon-droa miaraka dansa sportif ary dia laharana faharoa no azon'ny malagasy tamin'ny alalan'ny Sergius Volatiny. Nahazo medaly volafotsy ihany koa Ientso Ravelotsalama teo amin'ny faninanana solo dance. Medaly alimo kosa no azon'ny Sergio Andrenarso. Nampanao stage taty moa zany Félicien Isabelle izay azo lazaina manana traikefa dia manana traikefa ary tsara dia tsara ny traikefa nampitandreo taty amintsika malagasy ka dia araka ny fahitako anazy moa ilaina dia ilaina tokoa ny manafatra olona manampahaizana ohatran'ireny eto Madagasikara raha tia hampandroso ny danse ny 10 olon-droa na 10 aja eto Madagasikara. Nafinaritra ny fifaninanana izany hoe zareo efa zatra nanao ilay solo dance dia somary mazamazana indrindra ilay voalohany fa nafinaritra izay sisa tsy azo expérience sisa manampy anazy. Zaza mahita hoe malagasy tena mahay mandihy ary tokony ho raisitsika soma tsara mihitsy ary zareo raha ohatra ka hoe miezaka tsika mila mikotrana tsara zany dia vitatsika io. Azo lazaina aloha fa afa-po ihany ny tena tamin'ny resaka fananana tao taty nosy larino raha tamin'ny resaka solo dance fotsiny ohatra dia tena faly satria tsika malagasy mbola voaingana vao nanao an'izany hoe solo dance zany nefa nahazo laharana fahatelo efa dingana sezaka lehibe zany. Amin'ny danse de couple indray hita hoe manana traikefa somary manana traikefa ambony ny avy aty nosy larino raha ampitaina amin'ny malagasy. Nefa koa zany tsy atao hoe sakana, tsy atao sakana amin'ny mpandihy malagasy hoe izy voalohany dia ho kivy ny tena.
fa dian'izao dia efa manentana reo hoe manentana mpandihy mpiangaliny dia danse de couple zany mba andray anjara dia manentana ihany koa an'ny mpanentana karakara hetsika isan'izany ny sida ohatra ny sida Madagasikara sy ny fanjakana mba hanampy ny tanora zany satria maro za mahita hoe maro ny gasy mahay mandihy fa le tosika fotsiny ny tsy ampy tosika ahafahana ohatran'izao mivoaka ohatr'izao mandray anjara ohatr'izao. Raha ny fahitako anazy dia ampikorana tsara ny ankizy mifanina taminay taty ary mahita hoe mety vitantsika no mifaninana malany an'zareo raha tsika koa ampikorana tsara mila coaching tsara sotr'izany dia mety mahavoa tsara an'zareo izay zany hitako lesika any amintsika. Araka ny fanazavana nomen'Andriamatory Jamanitra ny tarika ny délégation dia afa-po ny tenany raha ny diana vitan'ny mpandihy malagasy afaka miseho sehatra tsara eo amin'ny faninanana resam-pirenentsika hoy izy. Nahafa-po ny vokatra tamin'ity indray mitoraka ity taty amin'ny festival Vita Danse na teo amin'ny danse sportive latine na teo amin'ny solo dance satria teo amin'ny solo dance isika dia nibata ny médaille d'argent sy ny médaille de bronze ary teo amin'ny danse sportive latine dia nibata ny médaille de bronze. Ny zavatra hita sy tsapa dia zareo taty amin'ny nosy La Réunion any Afrique du Sud dia efa lasa lavitra tamin'ny solo dance. Tsika nefa n'izay vao niditra tao anatin'izany atao hoe solo dance zany dia efa nahazo ny vokatra io zany hoe tsisy miracle zany fa miainga any amin'ny entraînement hatrany any no zavatra ngeza be ary efa manana fanindrina izahay mianafatra entraîneur ihany koa avy any ivelany zany ampianatra sy former ny mpandihintsika malagasy. Eo amin'ny danse sportive latine ihany koa dia hita hoe misy ezaka efa nisy ezaka be ny mpandihy malagasy fa mbola ampiana zany izany ezaka izany eo amin'ny resaka atao hoe discipline eo amin'ny teknika indrindrindrindra ary ny discipline autodiscipline izay tena ilaina eo amin'ny atleta tsirairay avy fa manantena tsy mino izahay fa azo vokatra tsara ao aoriana kely ao satria vavony izay teknisianina ihany koa anome an'izany formation ho an'ny mpandihy malagasy zany ary sorana bebebe ihany koa ireo mpitondra fanjakana izay nanampy anay tamin'ity dia ity dia ny ministre ny sport ary koa ny ministre ny aménagement ihany koa izay nanampy be anay mipareny anay tamin'ity voyage ity. Iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ity hariva ity misaotra betsaka anao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany misaotra ihany koa satria niaraka amin'ny matv hatrany ianao tamin'ity alina ity dia mametraka ny veloma ary mandram-piona ho amin'ny heriny lotozo indray saorana betsaka ihany koa ireo namana niara-niasa nanatotosa ny fandaharana tamin'ity androany ity veloma tompoko.